Marka toko 19. Ny nampihinanan'i Jesosy ny olona 4,000 sy ny teny nentiny namala ho fariseo izay nitady famantarana avy any an-danitra. Tamin'izany andro izany no betsaka indray ny vahoaka teo sady tsy nanan-kohanina izy, dia natsoin'i Jesosy hanatona azy ny mpianany ka nilazany hoe Mahonena Ahy ireo vahoaka, fa hateloana izay nitoerany tatỳ amiko sady tsy manan-kohanina izy. Koa raha hampodiko any an-tranony mbola tsy nihinana izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe aiza no azahoana mofo aty an-efitra havoky reto olona reto? Ary izy nanontany azy hoe misy mofo firy any aminareo? Ary hoy ireo 7. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka ary dia nandray ny mofo 7 izy, ka rehefa nisaotra dia novakiny ka natolo ny mpianany mba harosony. Dia narosony teo anoloan'ny vahoaka izany, ary nisy hazan-drano madinika vitsy tao aminy. Ka rehefa nanovan'i Jesosy fisaorany ireo dia nasainy naroso teny anoloany koa. Ary nihinana ny olona ka voky, ary nangono ny sombitsombony sisa tsy lany ka nisy 7 sobika, ary tokony ho 4,000 ireo dia nampodiny izy. Ary niaraka tamin'izay dia niondrana tsambokely izy mba amin'ny mpianany ka tonga tany amin'ny faritany daly manota. Ary ny fariseo nankany dia niady hevitra taminy ary naka fanahy azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Ary nisento mafy am-panahy Jesosy ka nanao hoe nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity. Ary nandao azy izy dia niondrana indray ka lasa nankeny ampita. Ny nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy hanaiky ny fampianaran'ny fariseo. Ary tsy tsaroan'ireo ny hitondra mofo ka tsy nisy teo an-tsambokely afa-tsy mofo iray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe mihevera ka mitandremy ianareo, fandrao azo ny masirasiran'ny fariseo sy ny masirasiran'ny Heroda. Ary niarany saina izy ka nanao hoe ny tsy nitondrantsika mofo anga zany. Ary Jesosy nahalala izany dia nanao taminy hoe nahoana ianareo no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Mana-maso fa tsy mahita va ianareo? Ary manan-tsofina fa tsy mandre va ianareo? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha ny mofo 5 no novakiako an'ny 5,000, firy arona moa sombitsombony nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy 12. Ary raha ny mofo 7 an'ny 4,000, firy sobika moa sombitsombony nangoninareo? Dia hoy ny mpianany 7. Ary hoy izy taminy mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo? Ny nampahiran'i Jesosy ny lehilahy jamba anankiray tany Betsaka. Ary tonga tany Betsaka izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa norarany ny masony ka napetrany taminy ny tanany dia nanontany hoe izy mahita zavatra va ianao? Dia niandrandrara lehilahy ka nanao hoe mahita ny olona fa toa hazo ny fijeriko azy saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany dia nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany miharihary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe aza mankao an-tanàna. Ny nanekeny Peteran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary nilazany Jesosy voalohany ny amin'ny hafatesany
sy ny hitsanganany amin'ny maty. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nangeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary noho ny teny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy ka nanao taminy hoe ataon'ny olona ho iza moa ary izy nanao taminy hoe Jaona mpanao batisa. Fa hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany anankiray amin'ny mpaminany. Ary Jesosy nanontany azy hoe fa ianareo kosa manao aho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe ianao ny Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy lazalaza azy aman'olona. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavo ny loha olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna. Dia ho vonoiny ary rehefa afaka hateloana dia hitsangana indray izy. Ary nahariariny tsara no filaza izany teny izany. Ary Petera nanohina azy tanila kely dia niteny mafy azy. Fa izy niodina dia nijery ny mpianany ka niteny mafy amin'ny Petera hoe makanesa ato ivohako ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ary nantsoiny hanatona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany dia hoy izy taminy raha misy tahanaraka ahy dia oka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza ny tahamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omen'ny olona ho takalon'ny ainy? Fa na iza no menatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina.